manatitra ny araba tombo kilasy sy tomboko vavy tonga soa ato anatin'ny fotoanany fampahalalam-baovany MBS ianao amin'izao alina izao manasanao anaraka izany hatramin'ny farany isan-tarantsika ny vaovao amin'ny androany dia ny fiteteza-pasitra izay ataony kandida marika Ravalomanana mandritra izao fampelezan-kevitra izao araka izany dia ny tany farafangana indray noho ny fampitafy tamin'ny kandida laharana fahadimy amby roapolo nampitandrina ihany koa ny kandida marika Ravalomanana ny amin'ny fisian'ny teritery eo amin'izao akatoky ny fifidianana izao raha tsika vetrany ary ny sary. Misy mpitondra fanjakana ministry ny intérieur izay tena manely tsaro sady mandeha maniraka ny mpiara-miasa aminy tena nahita ary nafantatra ka raha ohatra ianao milaza hoe tsy marina zany nahita tany sababa mbola nahita nety avenatsoro reo mpiara-dia amin'ireo ireo directeur de cabinet reo mpanolotsaina an'ireo dia tena manao an'ilay kolikoly avo lenta filazany ikizy azy tany tsy rariny orangatia mandalana ianao ny eo dinio tsara ary efa nampatandrina ny premier ministre zay ny maraina nampiantso azy hoe mba ilazao kely misy mpanolotsaina spécial na conseil spécial ny miasa amintsika fa tena tsy mety ary tena tsy mety hoe manao azy mampandany larana 13 olo dia tsy maintsy atao zaza atao rehetra tena nadolo na préfet na sous-préfet na reo délégué dia raha lelina tsara hoe raha imarika Ravalomanana kandida fadimy amby roapolo lany eo dia foana ny délégué diso tanteraka zany tsy manakolainao matoa miteny azany aminareo sady nahita ny naheno ka dia tandreny tsara rehefa to ministre ny intérieur miteny aminao afaka afanaraka tsika raha ilainy zany fa alonao mipetraka tsara mitsomombany azy mitsomombany roa mba tena marina tsara ny fifidianam-bahoaka mba ho fanajana ny démocratie ny Madagasikara hita mihitsy ary olonareo ary sao dia verina fa hoe tsisy ho namantsika amin'ireo préfet reo na amin'ireo chef district reo niantso azy ary nahazo vola 25 millions zay namena azy dia nirasiny matoa miteny an'izany nahita tsy milaza zavatra tsy marina voaka malagasy mihitsy kadabadinio zay satria petakeo ana mandalo fampiaina voaka manontolo enkina ty fividianana ty miteny zany eto farafangana satria voabiana fianarana tsoa aho dia nilaza daholo nahita maso mitsofoka any anatin'lelile zao mitina ataontsika zao tany angonaka ny ekipa draveo dia natosy daholo le olona maro be tonga zaza kely reny voapotsika tao so ava tsy maninona dia sambolon'ireo le garde corps miaraka tamiko sy le sécurité azo sokatsara izy telo izy tia tena hoe teneny mpanaravianareo satria tsy korotana dia datsika fa filaminana aloha ifidy malalaka ny voaka malagasy nitsingerina androany 12 Desambra ny daty naterahan'ny kandida marika Ravalomanana feno 7 taona katroka androany ny tenany fanomezana angatan'ity kandida ity amin'ny vahoaka malagasy dia ny fifankatiavana sy ny fiara-miombina eo amin'ny samy malagasy fa indrindra ihany koa ny vaditokana rotsaka amin'ny 7 ny volana Desambra ho avy izao dia ny laharana fahadimy amby roapolo edena Elias sy Mathieu Princy. Na dia tao anatin'ny fety aza dia tsy nasakana ny kandida marika Ravalomanana tsy hanohy ny fampelezan-kevitra izany. Androany no anamariany ny 17 taonany. Tsy mangataka zavatra vidimbola avy amin'ny vahoaka malagasy izy fa zavatra tsotra nefa azo tanterahany malagasy tsara no tadiaviny. Ny cadeau omenareo anahy dia tonga nareo fa 17 volana Desambra manotsaka vato ho aminahy laharana fadimy amby roapolo azorao cadeau d'anniversaire amenareo anahy dia miombona daholo ny malagasy rehetra mifankaty ampandrosa Madagasikara aingana dia aingana antsika azorao
dia hoy aho hoe enoy tsara ny zava-dehibe indrindra aloha amintsika mainka dia mainka amin'izao fotoan'izao a dia niombona antsika mianakavy ary indrindrindrindra mba hananantsika zany hoe fitiavana ny tanindrazantsika izany. raha tsy hivina moa dia efa nisady ny fiarabanana ataony teo anivony diosesy Nambositra omaly tsy nampoizy ny kandida maro karavalimanana ny mofomamy izay namboarina manokana ho azy anamariana ity andro nahaterahany ity. Gatao satria pitso no date anniversaire-nao na fahalalana izao fiarabanana anao tratra ny taona tsy ny taona nahateranao zao dia hamafisinay zavatra kely io fa marika fotsiny kanefa dia ny vavaka no bombainay ianao. Amin'izao tsy entona naterahako a dia misaotra indrindra monseigneur saotra indrindra saotra tena ty tena faly. raha vantany vao nahitan'io anefa iandro rajoelona dia poto izay dia fa nakany Ambositra ihany koa ny tenany androany ary tsy nanaiky raha tsy nanamboarana mofomamy toy ny an'ny kandida Masy Karavalimanana. Tsy fantana anefa fa noho ny tsingerin-taona nahaterahan'ny kandida Masy Karavalimanana no antony nanamboarana io mofomamy io. Te hifaninana mafy amin'ny kandida laharana fa 520 ity kandida iray ity ary efa trany am-piandohana no natsikaritra izany ny rehetra. Izay rehetra ataon'ny kandida Masy Karavalimanana dia ataony avokoa raha tsy laza ohatra kaiky afa-tsy ny hoe nanome fanampiana ho an'ny Barea ny kandida Masy Karavalimanana dia iny ihany koa fa natsony mangingina ireo mpanao baolina ireo ny alina mialohan'ny lalao. Eo ihany koa ny hoe fanomeza toky ho an'ny vahoaka malagasy nataon'ny kandida Masy Karavalimanana izay hita ao anatin'ny manifesto dia namorona ny velorano ihany koa ny tenany ary naseho ny mibaribary mihitsy nandritra ny adevitra ny alahady teo ny fananany ilay manifesto izay midika fa te hakatahaka ny fandaharana asan'ny kandida Masy Karavalimanana izy. Fa ity androany ity kosa dia tsy hay hoe te hitovy daty nahaterahana amin'ny kandida Masy Karavalimanana ihany koa ve Andriamatoa andro rajoelona ka nahataitaitra azy amonjy ny mofomamy any Ambositra. Azo raisina ny fakantahaka nefa tsy mitombona. Maro ireo natsiaro ny kandida Masy Karavalimanana tamin'ity androany ity no nitsingerin-taona nahaterahany ny verenany indray eo amin'ny fitondrana no irariana ireo vahoaka malagasy. Palme ravan-dada amin'izao fitsingerenan'ny taona nahaterahana izao dia tratra manaraka be dia be mitsingerin-gerina. Ny fahatongavan'ny ny anniversaire ny dada dia palme ravanazy izay arengana izy ho tahin'Andriamanitra mba ho salama tsara ho salama vata ro fanaterako vata aman-janaka mba hitondra ny fireneny ity ho riarian'ny malagasy rehetra. Mirary azy izay ho tonga soamatsara eo amin'ny toerana dia mirary azy ho ela velona ny fiainana dia mbola mangataka anazy ihany izay hiverina amin'ity firenena ity fa izy ny tany mahavita azy izy ihany koa mahafinaritra izy mirary mandeha manamboatra lalana mahay manindrira ny fifandriam-pahalemana karakara ny zaza madinika ny fianarana ny izy teo ny sakafo tsy mijalina eky izy amin'ny sakafo hainy tsara mandrandrarandra le fitondrana zany fa izay zany dia mangataka anazy izay ho tonga eo amin'ny fitondrana lany dada miraba ny dada aloha izay tratran'ny anniversaire androany dia firaritsonay dia gnane dada mba ho lany dia tonga eo amin'ny toerana dia mba vonona ny anoana anazy hatramin'ny faran'izay izay zany numero 25 hatramin'ny faran'izay tsy miala amin'ny dady dia lany dady. Za zany dia mirary soa ny Masy Karavalimanana ho lava andro iainana dia tahiny Jesosy fa izay aloha hatreto izay dia tena tsy matoky an'izan'izay fa dada ihany nitokisana hatramin'ny farany dia vavaka ho anao foana izay dada tahiny Jesosy ianao sy ny ankohonanao dia engany ho lany filosoamatsara ianao Jesosy ny tantaranao dia izy ny anao fahagagana ho lany filoham-pirenena ianao. Dia mirary soa tena mirary soa Andriamanitra manankaram-pahasoavana ny ombanao dia tena hanatanteraka izy ilay hoe anangana fa tsy handrava dia ho tanteraka amintsika izany teny izany dia ianao ilay lohany fa tsy rambony tena iza manenjika dada dia izay aoriana manaraka foana dia Jesosy ny kapiteny dia aza matahotra tsy miambitra izany tsika na inona
zay le fanatsangana dia nagana andravaka dia tahiny Jesosy dada dia toboa fahasoavana. Amin'izao tamin'izao dia miarabanao zay dia tahiny Jesosy dia tonga fa miavoliva zahay eo foana manoana anao. Zay makandana foana. Happy birthday to you. Happy birthday to you, Christ. Happy birthday to you. Fa manao sesilany ny fanomezana vatomamy sy fitaovana ilaina ny ampianarana ho an'ireo ankizy sahirana tao anatin'ny commune Antananarivo renivohitra. Amin'izao akatoko ny fetin'ny krismasy izao dia nisy ny fizarana fanomezana ireo ankizy misy 570 teo anivon'ity commune ity ho tolakandro io. Feno afaliana ireo ankizy ireo satria mba afaka hifaly toy ny olon-drehetra. Edena Elias sy Mathieu Princy. Ankizy sahirana manodidina ny 570 isa no nizarana fanomezana teto amin'ny lapan'ny tanàna Analakely amin'izao akatoko ny krismasy izao. Faly ny tsy hoe fanomezana na faly fa zavatra zany mahafinaritra. Ny tena tianay moa zany le momba fianarana. Raha mba misy kokoa zany anampiananay amin'ny fianarana. Dia mianatra tsara. Zay. Tiany be ny tanàna hitovy lanja sy hitovy zo amin'ny ankizy rehetra ireto zanak'olona sahirana ireto. Tsy kilalao toy ny mahazatra nefa fa fitaovam-pianarana izay sarobidy mihoatra amin'ny kilalao no nozaraina azy ireo naraina vatomamy ihany koa. Misaotra an'Andriamanitra hoe ny commune urbaine Antananarivo misy fanampiana avy any amin'ny Vimahody hoe zay mba tia hanampy anareo amin'ny fankalazana krismasy ametraka sapin izarakita scolaire dia nampiany commune bonbons biscuit arrondissement ina tokony mitondra 100 avy dia amin'ny maha-krismasy ny andro dia hoe zanaky ny olona sahirana tokony mba ampifaliana satria moa krismasy fantarena naterahany Jesosy dia andro mpifaliana zany andro ravoravoana dia manao an'izay commune urbaine. Tafiditra ao anatin'ny fiara-miasa amin'ny orinasa Vima ihany koa izao hetsika fizarana fanomezana izao. Eo amin'izay fizarana fanomezana izay hatrany dia nisy ihany koa araka izany fizarana fanomezana ho an'ny ankizy teny amin'ny fokontany Tsiada natao amin'ny QG K25 androany tolakandro. Fizarana fanomezana ampifalifaliana ireo ankizy ao an-toerana amin'izao fitsingerenana ny taona n'Andriamatoa marika ravalomanana izao fa eo ihany koa amin'ny akatoko ny fety krismasy izao. Arahantsika ary ny makasika izay. Falery ireo ankizy raha notolorana biskuit sy vatomamy amin'izao tsingeritaona ny 520 taona ny dada ravalomanana izao. Izany no atao ho famalifaliana azy ireo raha ny fanazavana ary koa anairana ny mponina tsy adana sy ny manodidina mba hanoana ny kandida larana fa 520. Ny zavatra atao androany zany dia fizarana vatomamy ho an'ny fankalazana ny fitsingerenana ny dada ravalomanana dia ny tanjona amin'io zany entina mpandresena ny filoha marika ravalomanana. Marina moa fa tsy papaika avy tamin'ireo mponina na afanana loatra izao fanomezana efatra baoritra izao no tariny teo anivon'ny QG K25 tao tsy adana. Androany tolakandro nanaovana ny fizarana izay efa nahazona lalana tamin'ny ramatoa ben'ny tanàna lalao ravalomanana. Zany hoe eto amin'ny tsy adana eto zany dia fifaliana ho anay ireto birao atao tsy adana reto eto amin'ny QG tsy adana mizara fahasoavana zany fifaliana bonbon vatomamy ho an'ny ravalomanana sy ho an'reto mponina tsy adana reto. Zay zany aloha ny tanjona voalohany indrindra ary ny faharoa zany amin'ny 19 Desambra dia sy ampandresena ny dada ravalomanana. Toy izao koa sary ny afatra ireo mponina ho an'ny dada amin'izao tsingeritaonany izao. Zavatra tiana ampitaina dia courage fa tsy maintsy lasanao foana io. Zay zany manohana ny dada zany zay mba ho lany dia tsy maintsy manam-pinoana zany izy hoe ho lany foana. Zay konkoa manohana anazy foana.
engany mba izy no lany nanafana sy nanentana ny hetsika teto ny andrariziny vakisova izay manohana ny andrematoa marika ravalomana ny mikasika ny manana kosa indray no ndeha ho resahantsika atao anatin'ity fanadihadiana manaraka ity folo taona no nanaovany asa fitaomana fako ary ity ny asany ary mavelona ihany koa ny fianakaviana andeha rahantsika avetrany ary ao anatin'ity sary manaraka ity ny makasika an'izay folo taona nanaovana ny asa fitondrana fiara-panary fako i manana manambady amanjanaka izy miasa andramanalina izy manao izany asa izany tsy misy olana aminy sy ny fianakaviana indrindra ireo vady amanjanany ny asany mila misakafo tsara fotsiny dia mandro manadio vatana hatrany manoloana ny fizavovon'ny fako eny amin'ny dabapako eto andrenivohitra dia nambarany fa tsy ampy ny fiarabe natokana kana izany etsandaniny koa ny aben'ny fiara zay tsy mazaka fako firy ny indray taona misy ihany koa ny tandrevaka ataon'ny fiara sasany izay mivily lalana na manao asa hafa ka mamitaka ny mpaniraka ary mahavoaosom-potaka ny tanàna tany rivorenivohitra raha ny nambaran'ny manana trany dia tokony andeha isanora ny fanaranany fako isaky ny daba fanariana izany araka mahatarika an'le fako amin'le teto Antananarivo le amin'le fitaovana enti manana raha kôtikôtina ny baka anankiray mahatratra eo amin'ny 10 metry kibo nefa le camion mo etin'le savorovorona sy le alina dia eo amin'ny 6 metry kiba 7 metry kiba dia tsy zaka andray baby le fako zay le olana ny faharoa marakaraka an'izay koa ny fako rehefa alaina dia alaina tanteraka fa tsy hoe alaina dia tsy alaina daholo tsy mety amin'ny fako zany ny fako tsy mety mijanona ny ray andro fa ny fako dia mandeha isan'ora fa raha voaraka hoe isan'ora io fako raha androany zao makabaka anankiray alaina daholo ny eo anatiny dia azo dio dia mera afaka pitsy mazaka na baka roa afaka pitsy mavaka baka anankitelo zay lalàna ny fako le zavatra tsotra aza atao latsaky ny 10 metry kiba ny kamy ampiasaina dia vita ny fako isoroana ny mety fivilian-dalana ataon'ny fiara sasany dia nametraka fitaovana manokana toy ny GPS ny commune tany rivorenivohitra anaramaso ireo fiara miasa mitatitra fako ireo le tanjona eo anatin'le izy zavatra anankiroa zany miteboka tsy maintsy enjehana ary ao anatin'ny vinantsika le izy vinan'ny tanàna Antananarivo hoe bonne gouvernance anankiray zany hoe le tsara fitantanana zany ny tanàna dia ny anankiray faharoa resaka transparence na le mangarary ireo zavatra anankiroa tsy afa-misaraka satria ny ahitantsika vokatra dia tsy misy afa-tsy izay ihany mahay mitantana ny mpitantana mangarahara ny fitantanana mandeha tsara zany le zavatra amin'izay fotoana izay dia izay zavatra anankiroa resahako izay no kirakiratsika n'le ahitao manaraka ny toetrandro zany na le nouvelle technologie zany hoe tsy tsy le resaka pointage sy anina ntsony zany fa tena natao misy ty zavatra ty mba tena ahafahantsika mampilalao miaraka an'ilay fikirakirana n'le nouvelle technologie sy izay tanjona apetraka izay izay viny izay hoe tsara tantana na le bonne gouvernance sy transparent amin'le hoe mangarahara ny fitantanana ny zavatra rehetra dia iarahantsika mahita amin'ny sary io zany ny fandehan'izay fitondrantsika n'izay zavatra izay mety ho an'ny manana mpamily ny fampiasana izany fiara misy fitaovana fanaramaso GPS izany GPS zany mahatsara zavatra indrindrindra na amin'ny zavatra rehetra na ho an'ny olon-tsotra no hoanina dia afaka mampiasa ny GPS io satria elana n'le fiviliana ao anatin'ny fiviliana nefany mahatonga tsangan-javatra maro rehefa irahana le olona dia ary amin'ny tsy andanany andanany zay zany le izy ary misy tena hoe zavatra tsara ny fipetrahany GPS io tsy sin'le famaliana ary tsy sin'le teritery ary tsy avitana tsara ny fanatanterahana an'le asa hoe atreto trazy teto ka teto vita amin'le asa dia hita indray manaraka fa io misotra betsaka anareo tompona andraikitra nametraka ny zavatra io ary io ny toko hoe faran'izay tena mety tsara amin'le asa fako ka enga ny tomobile rehetra tokony isan'ny zavatra io satria le GPS eny masolo olona le GPS masolo taratasy io zavatra fantatra io ny teknôlôjia avoleta toko hoe tsy dia mila an'izany raha hoe zao andro vandiany antsika zao ve dia
mbola hitondra taratasy ihany amin'ny zavatra hoe ohatran'io fa io tonga dia hitany amin'ny ordinateur any io le tomobile eo amin'ileo toerana. Ny fako afaka ny tanàna madio mahafinaritra sy matehonina no koa mahasalama. Eo amin'ny resaka fananantany kosa dia mangataka ny amerenana ny tany izay bodon'olombitsy ny fokon'olona eny Anosy Zato Atsinanana faharoa Mariana fa lalam-pirenena ifamezivezen'ireo mponina eo an-toerana izao giazan'ireo olombitsy izao. Efa nisy moa ny fitoriana napetraky ny vahoaka teny anivon'ny CUA iray volana lasa izay saingy eo ampiandrasana ny valiny izany izy ireo amin'izao fotoana izao. Norofitiavana sy Mathieu Princy. Mangataka ny amerenana ny tany izay nobodon'olombitsy ny fokon'olona ao Anosy Zato Atsinanana faharoa. Voalaza fa ny mpitandrina iray sy ny rangahy iray avy ao Anosy Zato andrefana no tompon'antoka tamin'ny tiraraha ity izay tamin'ny alalan'ny taratasy iosoka avokoa no nanaovan'izy ireo ny asa ratsiny. Araka ny fantatra hatrany efa lafo tamin'ny vahiny io tany io ary izao fefena tamboho izao. Dia reto zany zao zany resaka hita mihitsy hoe resaka kolokolo le izy satria ty ramose ty tompo dia mipetraka any Anosy Zato andrefana milaza fa nanajara an'ity toerana ity tsy nanajara an'io mihitsy izy zany rakotondradrasana Gilbert zany olona mipetraka ao Anosy Zato andrefana io fantatry ny olona hitapoky hitapirenena io dia ty Andriamampiona Sombinena Brino ty zany le pasteur milaza fa hoe olona mimponina eto Anosy Zato ty zany adresy osika ty satria ireo olona indray dia milaza fa seteka amin'ny androny tetezamita dia amin'izao fotoana nefa lasa azony zareo le tany. Tapabolana lasa teo izay no nanomboka ny famefenan'ny tamboho raha toka tsy ekeny mponina hatramin'ny farany ny fandrenana izany. No amafisin'izy ireo mantsy fa miatery ny lalana ka tsy afa-miditra any an-tanàna ny fiara. Vokany miteraka fatiantoka ho an'ireo mpanamboatra fiara ao an-toerana izany. Eo koa ahina irongatra ny tsy fandriam-pahalemana vokatry ny fahateren'ny lalana hatrany. Ny angatahanay zany misy fahasandrazanay ao. Raha tonga ny olona hitondra razana hiditra ao dia tsy misy lalana satria efa voabahana ny lalana. Beta be ny fahatiolako ny mpanentaka ne mankany amin'ny terrain any famonon'olona any ka raha kendain'olona amin'ny lalana kely iny olona dia entina any amin'ny terrain iza moa mahita ao anelakelan'ireo zavatra ireo tsisy mahita an'ireo polisy manenjika mpangalatra tsy mahatratra mpangalatra amin'ny lalana iny lalana malalaka iny dia io lalana kely io dia voakendao ny olona dia mampalahelo ny fahatiolona amin'ny io mangataka zany zay iverina amin'ny lohany le tanàna fa tsy atao ohatran' izao saotra tompo. Raha zany tompoko ny anay karazy eto fomba fiasanay nefa lalana tapenana hoe zara zany mpiasa eto angalatsy avesahany endaka mo en plus n'izay konkoa io ny ray aman-jeninay nefa nikarakarany teo famatonany ka noho ny fanaovany an'io vao mahitsy mahasalama le ray aman-jeninay. Ankoatra izay miandry ny fandraisana ndraikitry ny fitondram-panjakana sy ny manam-pehefana ny mponina Anosy Zato faharoa ho famahana izao olana izao. Eo amin'ny lafiny fahasalamana kosa indray dia mbola loza mitatao ho antsika eto Madagasikara amin'izao ny aretina kitrotro ny antomby ihany koa tapabolana izay nisan'ny olona voany teto Antananarivo raha 9 tapabolana lasa izay dia efa tafakatra iray alina amin'izao. Azo tsaboana tsara nefa ny aretina kitrotro ary azo sorohana ihany koa maimaim-poana raha teo ny fitsaboana manerana ny nosy raha antsika ny fanampanazavana tanteriny Jessica Miray sy Erzora Jaonarivony. Areti-mandoza ary tena mahafaty ny aretina kitrotro. Tsy ny zaza ihany no tratra ity aretina ity fa ny olon-drehetra. Raha nitaditra ho an'i Madagasikara manokana tamin'ny ity taona 2012 sy 2020 ity dia distrika 470 amin'ny 770 no nahitana trangana kitrotro ary faritra 20 amin'ny 220. Ny antotanisa kosa 770,700 ny olona voan'ny kitrotro ka lasaky ny 470 taona avokoa. Efa misy ihany ny vaksiny aparitaka manerana ny nosy ary maimaim-poana. Saingy mbola marisarisa amin'ny fanaovana izany ny malagasy. Tao anatin'ny tapabolantsika tany amin'ny atao hoe 6,000 mahery tany. Amintsika amin'ny teny zao efa 10,000 mahery. Zany hoe miazakazaka be mihitsy lay fifindra ny aretina. Marihana tsinona fa ny aretina kitrotro amin'ny aretina rehetra no tena mora mifindra indrindra. Resantsika tao koa mipesta zay mifindra. Fa tia kitrotro ty tena zava-doza. Milomay dia milomay izy tompoko mifindra raha vao tsy haintsika mitandrina azy. Ny fitandremana voalohany dia ny hoe zevo aloha mba mipetraka kely eo tokantrano
ary rehefa avy any amin'ny tompo-pahasalamana maka fanafody sady azy. Nisy androany ny atrikasany arahan'ny ministeran'ny fahasalamana sy ny mpanao gazety ampahafantarana fa tsy misy tokony atahorana ny fanaovana vaksiny, saingy kosa tsara ny manamarika fa ny 20% amin'ny olona atao vaksiny no mandray fa ny 20% kosa tsy. Ny antony anaovantsika n'ilay fionana tamin'ity anio ity eto amin'ny live hotel dia ny hoe ahoana ny arahantsika miady amin'izao aretina kitrotro sy ny peste eto Madagasikara zao. Gaga ngamba ny olona mieritreritra hoe fangamo zany tsy anjaran'ny ministera rery, tsy paikady ministeran'ny fahasalamana ve no ety antsika miady amin'izany aretina kitrotro zany. Marina tokoa zany, saingy ny entana tsaraina mora zaka ary misy entana zay tsy ministera no hitondra azy fa isika vahoaka. Ary dia nataonay mpitondra hafatra ny mpanao gazety tamin'ity anio ity iresaka amin'ny tsirairainy amin'ny hoe ny paikady raisin'ny ministeran'ny fahasalamana amin'izao firongatan'ny aretina kitrotro izao dia ny hoe apita ny hafatra fa tsisy afa-tsy ny vaksiny no entintsika miaro mba tsy isin'ny kitrotro. Ary raha tahiny ka voan'ny kitrotro ny olona anaraiky na eo amin'ny faritra misy antsika maromaro ny voan'ny kitrotro dia tsy maintsy atao voalohany indrindra ny manatona tompo-pahasalamana fa tsy ilay kitrotro amin'ny maha-kitrotro azy ny tena olana fa reo le aretina manararoatra n'ilay kitrotro eo anatin'ny olona anankiray. Surinfection izy ny fitenenanay, zany hoe voan'ny kitrotro ny olona iray me malefaka ny fiarovana ao aminy dia manararoatra daholo ty karazana mikroba rehetrarehetra. Zay tsy maintsy anatonana tompo-pahasalamana hitsabona. Ary rehefa tonga eny amin'ny hôpitaly dia misy tsy maintsy tazomina andro vitsivitsy ao amin'ny hôpitaly. Ny paikady manaraka dia ny hoe iangaviana isika rehetrarehetra zay nolazana fa voan'ny kitrotro na mitondra ilay soritra rehetina voan'ny kitrotro mba tsy handehandeha eny anivon'ny fiarahamonina intsony aloha mandritra n'ilay 10-20 andro. Ny paikady raisinay koa dia ny hoe mba fotoana amin'izay koa zao andraisany tsirairay ny momba azy. Ndao mba raisina an-tanana momba antsika fa tsy hiandry olona foana hikarakara antsika tsirairay avy. Mifandraisana an-tanana voalohany momba antsika dia ny hoe andao mba hiezaka ny adio amin'izay. Tsara ihany koa ny manamarika fa tsy misy ny sarany aloha amin'ny fanaovana vaksiny ny zaza. Indimy no anaovana ny vaksiny mandra-pahatonga amin'ny fahasivy volan'ny zaza iray ary tsy atahorana ny hovoan'ny kitrotro intsony izy avy eo. Mahamaim-poana ny sarany eto amintsika saingy $5 kosa ny vidiny any ivelany. Ny tompo-pahasalamana rehetra mantsy dia izao zavatra resahana. Rehefa misy manjotsojotso ny vatana ka miakatra ny hafanana dia atao veloha kitrotro dia alefaso amin'ny tompo-pahasalamana ho atao analizy. Reo olona rehetrarehetra voan'ny kitrotro reo angeka nalaina kely raha avokoa nanaovana ina filazana azy confirmation eny amin'ny Institut Pasteur. Zay nefa fomba fiasantsika hatramin'izay dia mivoaka avany dia miteny izy hoe kitrotro marina ny nazo ilay zazy na tsy kitrotro fa zao. Dia nisy fotoana misy ny atao hoe kitrotro dia misy ny atao rubéole. Taloha nisy fotoana antsika nge taloha hoe variole zany ry dadabe nge nafantatra an'izany variole zany taloha zany nge namono teto amintsika koa fa tsisy tsony zany satria naninona vokatra ny vaksiny. Dia tia indray mandeha tia koa zany raha tia hiala amin'ny kitrotro tsika mba ho lasa nofinofy zany kitrotro zany dia tsisy afa-tsy ny vaksiny. Dia rehefa hoe vaksiny dia tsika jiaby no anao vaksiny fa tsy hoe zay tsy anao fa tsy ny zanakay ve ho tsondrominay fa ilay zanaka ho tsy tsondrominy iny mety hiteraka olana ho any rehetrarehetra rehefa avy eo. Ny faritra eto Antananarivo sy any Ambatoboeny no tena nahitana betsaka ny trangana kitrotro ary mbola ambany ihany koa ny tahany tsy fahazotoan'ny olona manao vaksiny eto Antananarivo satria mbola latsaky ny 5.7%. Fa firenena anisan'ny mbola ahitana tsy fanjarian-tsakafo avo sy maharitra eto Madagasikara raha ny tatitra ho an'ny taona 2024 izao dia faha-efatra maneran-tany i Madagasikara amin'ny tsy fanjarian-tsakafo. Tamin'ity androany ity dia nisy ny fanokanana ny birao isam-paritra iadina amin'ny tsy fanjarian-tsakafo tetsy amin'ny tranobe ny FAO Ankoraohatra. Misy ihany koa ny fametrahana tetikasa antsoina hoe presanina mba ametrahana ny ady amin'ny tsy fanjarian-tsakafo ho lara-pahamehana. Jessica Miray sy Erzora Joanarvony. Firenena tena hiaran'ny tsy fanjarian-tsakafo i Madagasikara. Mbola 7.7 isanjato amin'ny ankizy latsaky ny 5 taona no tena hiaran'izay tsy fanjarian-tsakafo izay ary faha-efatra maneran-tany isika amin'ny tsy fanjarian-tsakafo maharitra. Fahenina kosa maneran-tany amin'ny tsy fanjarian-tsakafo tena mahery vaika raha ny tatitra ho an'ny taona 2022. Tsy misy mihitsy ny politika iadina amin'ny tsy fanjarian-tsakafo eto Madagasikara.
antony iray anisan'ny mampitarazoka ity trangy ity. Eto moa dia tsara ho marina fa efa avita ratsakafo dia efa nitononona efa tany amin'ny taona 2017 tany eo tratra amin'ny taona 2024 tsika zao mbola tsy tata avita ratsakafo zany. Aza manana eritreritra koa hoe isy ny fampandrosoana raha ohatra ka nona ny vahoaka ao anatin'ny firenena anankiray. Hisy ny fahamarinana toeran'ny fitorana raha ohatra ka nona ny vahoaka ao anatin'ny firenena anankiray dia fotoana zao ahatonga sainatsika eritreretana any amin'ny firenena hafa mandroso ny 20 isanjaton'ny mponina no mamahana ny 20 isanjato. Eto Madagasikara dia ny 20 isanjaton'ny mponina izay tambanivohitra tsy mahafahana akory ny 20 isanjato any ambanivohitra ka zany rehetra zany dia mitaky fiovana toe-tsaina, fiovana fomba fiasa ary fiovana ihany koa fomba fijery. Madagasikara dia anatin'ny COI na Commission de l'Océan Indien. Ka tamin'ity androany ity dia nisy ny fanokanana ny birao isam-paritra iadina amin'ny tsy fanjarian-tsakafo ny COI izay iarahan'ny mpisehatra rehetra iraisam-pirenena ny fampivoarana ny tontolon'ny fambolena eo ihany koa ny FAO. Dia araky ny ratsika naheno teo dia androany ny fivoriana faharoa ny antsoina hoe comité de pilotage ny programme régional mahakasika ny sécurité alimentaire sy ny nutrition. Madagasikara ratsika mahafantatra dia isan'ireo firenena 5 mandrafitra ny vomiera aty amin'ny ranomasimbe indiana. Ka raha voaresaka sécurité alimentaire sy nutrition zay no tenenina dia ny firenentsika no firenena manana tombony satria dia eo amin'ny 20 isanjaton'ny tany azo volena ao anatin'ny vomiera ny ranomasimbe indiana dia aty Madagasikara aty. Dia ratsika nandre ihany koa fa ny fanafarana entana ara-tsakafo ho an'la Réunion sy Maurice dia mitentina any amin'ny $1 milliard isan-taona. Dikan'izany dia misokatra ao Madagasikara ny tsena, misokatra ao Madagasikara ihany koa ny famokarana sy ny tokony hitrandrahan'i Madagasikara izany tany malalaka andrasitsika izany. Satria dia raha ny tany misy eto amintsika dia tsy ny ampahafolony akory vitatsika no mamboly anazy eo akaikeo misy tsena misokatra dia fotoana zao anararotany ny tantsaha malagasy trandraka amin'izany tsena izany mba hisy vola miditra hoentina manodina karena eto Madagasikara eto. Anisan'ny rafitra hita ao anatin'ny birao iadina amin'ny tsy fanjarian-tsakafo ity ihany koa ny paresanina na ny programa isam-paritra iadina amin'ny tsy fanjarian-tsakafo izay rafitra iraisam-pirenena sy isaky ny faritra iarahana miasa amin'ny FAO na rafitra indrindra ity tetikasy ity mba ametrahana ny ady amin'ny tsy fanjarian-tsakafo ho laharam-pahamehana. Dia izay ihany koa no entina manakatona ny vaovao amin'izao alina izao ankasitrahana hatrany fanarahanao izany hatramin'ny farany dia mametraka ny veloma mandram-peona ary manome fotoana antsika rehetra ho amin'ny rapitso toy izao indray.